lanatsina ny fahatapana tapaka indray ny zafady tapaka indray ny connexion za koa tena variana tena mifantoka amin'ny vavaka dia tsy hitako hoe taiza ho aiza tsika teo no ny farana mba afaka misy miteny ve azafady hoe taiza ho aiza ny tapaka le izy teo ohatra ny saika ho verifieko nefa ny tsy hitako hoe taiza ho aiza ny tapaka le izy teo mialohany anoizatsika ny vavaka mba tiako fantatra hoe taiza ho aiza ny vavaka teo ny tapaka satria tsy hitako hoe taiza ny natapahan'le izy dia mba tiako lazainareo hoe taiza ho aiza ny vavaka ny tapaka tsy fantatro raha mba misy afaka manambara hoe taiza ho aiza tsika teo no tapaka le vavaka fa lasa nisy fahatapahana indray ny connexion dia lanatsiny ny fahatapahana zay indraindray ny maharatsy an'le hoe variana be miondrika amin'ny vavaka kay tsy hita le izy tsy haiko hoe taiza ho aiza tsika ny tapaka misy afaka miteny ve hoe taiza ny tapaka sa vao eo mihitsy ny voatapaka mihitsy le izy teo zay ny tsy fantatro hoe taiza ho aiza sa tonga dia manohy fotsiny ve zany tsika ho an'izay nanaraka tsy haiko hoe maheno ve tsika aloha sao dia tsy maheno koa maheno tsara ve tsika le connexion manko ohatrany somary tsy tapitapy be mihitsiny aleo tonga dia hanohy fotsiny aloha zany tsika satria tsy fantatro hoe indray le connexion hoe connexion lente foana ao fa somary miverina kely fotsiny dia zay na inona Jesosy ireo karazana zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay mety namaivaninay reny mety tsy nitsinotsiniavinay reny mety tsy tena nitraitenay sérieusement reny Jesosy mety misy olona ny violeny razambianay ny violeny ray aman-drenay mety misy parent brutalisé lasa fiainanay reny mamindrafo Jesosy mamindrafo ianao mety misy tany aloha tany mety misy lozany vatany mety misy voafitaka ny mpiara-miasa mety misy voafandriky ny namana dia nisokatra ny varavarana dia lasa miainana izany ny taranaka hatraty aoriana mamindrafo Jesosy androany aoka andranao hamotika sy andravany reny aoka andranao ny hamatitra an'ireny fanapana zatra reny amin'ny anaranao Jesosy afatra ireo fanapana zatra rehetrarehetra amin'ny anaranao Jesosy potenay sy ravanay amin'ny ranao ireo karazana fototra ratsy rehetra izay nahatonga an'ireny reny fampahoriana ny nivontokantrano ny fanaovana tsinitsiny amin'ny anaranao Jesosy ireo karazana antenne sy réseau satanika rehetrarehetra izay napetraky ny fahavalo manodidina anay mety misy olona tiady mety misy olona be resaka mety misy olona mpifosafosa mety misy olona tsy tohiny mety misy olona efa nanao pacte hafahafa tany amin'ny fahavalana lasa antenne mandragitra ny toeponay manao ny fomba rehetra andavo anay mamandrika anay androany Jesosy amin'ny anaranao potenay sy ravany amin'ny ranao ireo karazana antenne sy réseau satanika rehetra eto ny fahavana amandriana anay amin'ny anaran Jesosy ary nafiry ireo karazana blocage ireo karazana retard ireo karazana valim-bavaka izay tokony raisina tao ambadika an'ireny dia androany Jesosy tononoko fa miongotra daholo ireo blocage ireo potika sy rava amin'ny anaran Jesosy ireo karazana blocage ireo karazana barrière ireo karazana sakatsakana rehetra izay mamandrika amin'ny fiainanay amin'ny anaran Jesosy ireo karazana valim-bavaka rehetra izay very tao anatin'ireny mangataka izay tompo hanao ny famindramponao
satria ianao no Andriamanitra izay mahay mampiverina anay aminao. Dia androany Jesosy aoka hiverina aminay daholo reny ireo zavatra rehetra izay nangalary ny fahavalo, vokatry ny fahotanay, vokatry ny fahalemenay, vokatry ny kitoto sy ny tandrevaka rehetra. Aoka andrana ho amerina andreny aminay amin'izao fotoana izao. Aoka andrana ho anavao anay, aoka andrana ho amerina anay amin'ny laoniny. Dia amin'ny alalan'ny rano Jesosy dia avotana daholo reny. Ka na inona programa ny fahavalo, ninona ireo karazana planina rehetra hitondra fahafatesana, hitondra loza, hitondra accident, hitondra aretina, dia tonoko ny ranao mamafa an'izany, mamotika an'izany, lavinay amin'ny anaranao reny. Ninona ireo zavatra rehetra fifanarahana ataotao any ambadibadika any amin'ny tontolon'ny aizina any, na marotana anay, na lolorana anay, anakalozana anay, entina ampiasana anay isolo olona ho atao sorona, angalatra ny tovanay, angalatra ny fahasambaranay, ny fiainatokantrano, ny arenanay, ny fidiram-bolanay, ny asanay, ny fivelomanay, na inona momba anay, na ny tetikasanay, ninona fomba nentina angalarana zay rehetra momba anay. Dia tonoko fa ravo zany, lavina amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy hoana zany, dia potena siravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miaraka amin'ireo vokany rehetra tsy ambininy fa fana amin'ny ran'i Jesosy. Nizanizany nanome autorisation, nizanizany nanome procuration, nizanizany nanome permission, nizanizany mifanaraka taminareo, ninona voady nataonareo tany ambadibadika tany. Mety nataony prera aminay, mety nataony fahavalonay, mety nataony tsy tia, nizaniza nanao zany. Dia tonoko fony zany, ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy, lavina amin'ny anaran'i Jesosy ny fomba rehetra nentina nanolorana anay teo am-pelantanan'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mandity amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana fanaratsy rehetra zay irakirana eo amin'ny fiainanay, iranareo anao misy ao amin'ny fiainanay, mamatra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fanaratsy rehetra reo lasa anareo miverina fototra any amin'izay maneraka anareo. Ny fanafahafatesana mandity anao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay andohalian'ny lohalika rehetra, lasa ianao manenjika zay rehetra naniraka anao. Tsy mahazo mikasikasika anay zany. Niza nanao planina entina aminona anay, na ny ankona anay, na manodidina anay. Androany manodidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, lasa anareo miverina fototra any amin'izay maneraka anareo, any amin'izay rehetra momba azy nareo no manao ny asanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona ireo zavatra nikasainareo natao amin'ny fiainanay tsirairay avy ireo, dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho marina aminareo tahak'izany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy nareo hoe mety androany ny andro farany avelomanay amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra miteny an'izany dia tonoko tsy mahatratra ny andro maraina tsony, tsy mahatratra ny andro maraina tsony, tsy mahatratra ny andro maraina tsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay rehetra manozona miteny hoe ity ny herinandro farany hitanareo, ity volana oktobra ty sisa mivelomanareo, ity taona ty sisa farany avelomanareo, dia tonoko fa fony zany, ravo zany, tsy hoanay ireo ozona rehetra reo, ireo manozonozona reo mety hoe tsy ahita mangirana. Dia tonoko fa fony zany, tsy ambiny fa ny fanohitra an'izany no marina, satria zay tahiny Jehovah dia voata mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Zay dia ho velona finaritra zay, mahatratra nisan'ny andronay zay, ho tahiny zay, hifaly sy ravo zay, ary anambara ny fahalebiazan'Andriamanitra zay. Fa zay kosa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy zay maminany, loza mifanotona, fahafatesana, fampitena faravana ho an'izay rehetra fototra fahorinay, ary zay rehetra ny antso fahafatesana ho anay, be manodidiny fanahy fahafatesana zay, miasa amin'ireny olona reny, miasa amin'ireny olona reny, ary dia miala ny fiarovana, miala ny akalana, miala ny boucle spirituel amin'ny anaran'i Jesosy. Fa n'izay rehetra ratsy fanahy dia tsy maintsy mijinja ny ara-tsy toetrany, satria Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra tsy azo vazivazena amin'ny anaran'i Jesosy. Zay dia miteny fa zay dia efa lasa olom-baovao, efa lasa ny zavatra talory Satana, efa lasa ny zavatra talory Satana. Ninona entinareo nanameloka an'ireto olona reto, dia tonoko fa efa afaka izany, tsy afaka manameloka anay izany intsony nareo, satria tsisy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo ireo karazana akanjo panazy napanaovinareo anay,
reo fanafamaimbona, ny fanilikiliana, ny fahantrano, ny fahafatesana, ny fampitena sy ny faravana. Miaretina miala daholo zany anaran'i Jesosy, may daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninonareo fomba rehetra nentinareo nampifamatomatrotra any tany amin'ny elo tany, na tamin'ny alalan'ireny mariage spirituel reny, na tany amin'ny alalan'ireny nofo ratsy reny, androany foana daholo zany. Poteko siravako amin'ny ran'i Jesosy, miaraka amin'ny vokany rehetra, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Zay koa Jesosy mifona aminao, miverina anao ny amin'ireo fotoana rehetra zay miverimberina foana any anatin'ny nofony tsirairay avy. Taddio ny havana fa misy karazana nofonao miverimberina foana. Misy zavatra tiany Jesosy aseho amin'ireny ange. Misy taona ianao manofy any amin'ny salle de classe-nao, ndraindray mbola tany amin'ny classe de primaire, miverina foana. Nisy zavatra nitranga tamin'ireny, fa androany ifonay amin'ny anaran'i Jesosy reny. Ninona zavatra nitranga tao anatin'ireny fotoana reny Jesosy, tsy hoako de fafako de poteko siravako amin'ny ranao, de laviko tanteraka miaraka amin'ny vokany rehetra zany. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy. De tononoko fa miavao zavatra rehetra androany. Mandray ny herisosotro fanamasina indray tsirairay avy androany, mandray ny herisosotro fanamasina indray tsirairay avy androany, mitondra fananganana, mitondra fanavoazana, mitondra famelombelomana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny herisosotro fanamasin'Andriamanitra manome anay ny fanavahana, manome anay fahitam-po, manome anay fanandratana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Olona mahita fiteo anatrehan'Andriamanitra zay, mahalala zay amin'ny anaran'i Jesosy, mahalala eo mason'Andriamanitra zay amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany reo fanafafatesana rehetra, reo fanany loza sy ny accident rehetra, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana aminay. Fa androany kosa zay mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Satria anao Jehovah ny tena hoe ny fitaovam-piadiana rehetra zay forona hamelezana anao, de tsy ambinina izy ianao, satria anao ny Andriamanitra nahary ny mpandringana mba handringana. De androany Jehovah miantso ny fanampandringana avy aminao zay, le fanampandringana avy aminao, andringana ny fahavalonay, andringana ny fahavalonay, andringana zay rehetra tsy mety mamotsitra amin'ny fiainanay, zay rehetra fototry ny fahorinay, zay rehetra tsy misasatra, tsy mety mitsahatra, miapanga sy mamodika anay. Androany Jehovah irao ny anjelinao, ny anjely mpandringana avy aminao, amaly ny fahavalonay, satria anao de miteny hoe enao niajinay. Aoko marina zany androany. Ianao ny teny any amin'ny Joba hoe oloaranao any amin'ny kibony zay rehetra ny telina azy, ny arenanay. Aoko marina zany androany. Aoka ny sabatra ho anatritra ny kibony reny, araka ny tenina. Ka ninina Jesosy natelo ny fahavalonay, vokatry ny fahotanay. De androany ao kivoaka reny, mety misy resaka nationalité, mety misy resaka visa, mety misy bourse extérieure, mety misy resaka asa, mety misy resaka mariage, mety misy resaka vola, mety misy resaka na vente na terrain, mety misy resaka permis de conduire, mety misy resaka fahasalamana. Tsy fantatro Jesosy fa androany tonoko mivoaka daholo zay voatelina tany amin'ny kibony Nebokadnezara androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo miazona an'ireny zany nareo, araka ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra amin'ny Joba 2:20. Fa mamy tao am-bavanareo de natelina nareo, fa lasa viperany anatinareo reny, mangidy reny, ary de tsy maintsy ho alohanareo, satria Jehovah tsy anaiky. Andriamanitra mpitsara marina ianao Jehovah, ienao no antenainay, ienao no Andriamanitra mpamerin-drary ny tokony anay. Androany Jehovah aoko ho fantatray fa Andriamanitra velona ianao, aoko ho fantatray Jesosy fa momba anay ianao ary mampandresy anay ianao. Aoko ho menatra sy angaiany fahavalonay, satria zay no afantaranay fa momba anay ianao, de tsy mifaly ny fahavalonay ny amin'izay rehetra manjoanay. Fa aoka kosa zay ho faly mahita ny famonjenao, fa hijery maso fotsiny zay araka ny teninao, de ho hitanay ny amalinao ny ratsy fanahy. Fa ny fahafatesana tampoka, ny accident, reny karazana crise cardiaque, arrêt du cœur, reny fanafiana dahalo sy famonoana sy vololona reny fahafambaraka, fitotongana mpiainana, fahafonganana, fangalarana tova, aretina isan-karazana. Tononoko fa tsy ambinina aminay reny, rava Satana fa tsy ambinina, tsy anakely tsy anapahefana aminay intsony reny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona nareo karazana planina rehetra zay kasainareo, konokononareo ny ambadikambadika any, entina mbola amandriana anay indray, amandriana ny fanahinay,
hitondrana fankapana dia tonoko fa foana sady zany rava sady zany amin'ny anaran Jesosy Kristy avy a Nazareta tsy ambinina tsy anakely tsy anam-pahefana nininana amin'ny alalan'ny nofo zany na amin'ny alalan'ny olona manodidina anay fandroany izay Jesosy mangataka aoka ny fiarovanao feno aminay ary ho feno ny tsirairay avy Jesosy arovy amin'ny fakapana arovy amin'ny fitaoman-dratsy arovy amin'ny naman-dratsy aoka Jesosy ianao niaro amin'ny ranao ny fonay fihetsem-ponay sy ny finiavanay ny aparatoka na subconscient anay ny fisainanay sy ny fietretanay ahatonga anay tsy ho manipulable Jesosy ahatonga anay tsy angozogozo ahatonga anay anana ny atao hoe esprit de discernement fenony herinao zay fanamasina omeo fahendreny zay omeo fahazavantsainy zay tario zay Jesosy ahatonga anay tsy ho dify hiala amin'ny lalanao ahatonga anay ho zanaka manahaka anao omeo ny hery fanamasinao zay atsangano ndray zay de terio zay Jesosy mba ho vonaitry naranao ny ampisinay fa zay kosa Andriamanitra ao mangataka aoka nitavanao anandrina fahavalinao aoka ianao Jehova ao amaliny raha tsy fanaraka ny asany avy aoka ny ratsy fanahy ilana ny nofony tenany sy sotro ny rany araka ny teninao tereo mihitsy reo Jesosy amin'ny anaranao manery andreo mihinana nofony tena sy misotro ny rany reo mihinana nofony tena sy misotro ny rany reo mihinana nofony tena sy misotro ny rany reo araka ny teninao hoe raha manantona anay hihinana ny nofonay ny fahavalinay zay raha filanay dia izy ihany no lavo aoka ho lavo reo aoka ho lavo reo aoka ho fantany fa tsy azo kitikitiany zay fanak'Andriamasinao zay malala eo masinao zay aoka ho fatany Jehova fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra mahery ianao aoka ho fatany fa fanjakana tsy azo ampironina aty anatinay amin'ny anaranao Jesosy nangatako an'izany dia ampitomboiny fonona tsy anatinay Jesosy fa Andriamanitra lehibe anao zay momba anay tsy amela anay angozogozo zany ianao ny Andriamanitra mampatanjaka ny lohalikay ianao ny Andriamanitra manatanjaka ny ati-tongotray atonga anay tetiny avoananay tahaka ny jera vavy aoka ho mariny zany andra dia omeo fifaliany zay Jesosy ampitomboy ny hery sy ny finoana tsy anatinay fa Andriamanitra mandrakizay anao Andriamanitra mandrakizay anao tsy miova zany ny herinao aoka indray tompo ianao ny sandratra fiainany tsirairay avy dia manona fiainana sy fifaliana fiadana arena voninahitra sy fahamarinanao ny fanahy masina ho an'ny tsirairay avy indray Jesosy manomboka anioka mandrakizay androany Jesosy dia mitsodrano an'ireto olona reto amarana mpifaliana ty volana oktobra ty Jesosy mety be da be ny zavatra nandrasan'ny tsirairay avy fandroany ho vonaitry ny anaranao Jesosy dia aoka ho tanteraka amin'ny fifaliany tsirairay avy mba hifalianay ao anaty anao ianao Andriamanitra no anolotra an'izay rehetra lany valana ary ianao nanokatra ny varavara lanitra zay rakitra fitahirizan-tsoa indrindra ho an'izay rehetra mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra Jesosy taio manoka ndreny olona reny ambino manoka ndreny olona reny arovo ny fananany tsirairay avy Jesosy mba tsy ho lany ny valana ary tsy ho teny mafy ny valana na fomba ahoana na endrika ahoana mety ho atongavana ianao ny anisy teny mafy ny valana mba tsy hakasika anay tsirairay avy fa manona amin'ny anaranao Jesosy mba tena hoe voninahitra makany amin'ny voninahitra Jesosy nentinay mamarana ampifaliana ty volana oktobra ty ary ny hery sosotro fanamasinao nentinay miditra ao anatin'ny novambra Jesosy satria ianao ny melo lalana anay ary voninahitra ao vody lalanay dia mankasitraka tompony amin'izay rehetra fotoana fohy na fanay niara mifampivavaka teto indray androany misaotra Jesosy ny amin'ny herinao miasa misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra efa ataonao any ambadimbatsika any ho fanafahana anay tsirairay avy ninina sopatra ny fahavalo satria ianao ny tompo teny farany amin'ny fiainanay fa tsy ny fahavalonay amin'ny anaranao Jesosy arindrina varavarana sy ny hirika rehetra izay rehetra ny voandrefana maloto reny arindrina amin'ny anaran Jesosy dia tsy miverina tsony reny afatra amin'ranao koa fanampamalifaty rehetra tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay ny fianakavianay namana mantsakaizanay zay rehetra mifanerasera aminay na ankolaka na mivantana indrindra fa reo mpanasoanay na bienfaiteur anay zany sy zay rehetra momba azy
ny ara-panasy ny ara-nofonay, ny fanananay rehetra na antsana tanàna, reo anjara vitana sy fahasoavana rehetra tokony raisinay. Fa sy ho fefy izay Jehovah dia ka voninahitra an-drakotra anay. Tetehirizo izay Jesosy, arovy amin'ny ratsy rehetra izay, arovy sy amafisy tompo izay rehetra efa nokasainao any tsirairay avy. Voaka ianao tsy hijeriny amin'izay rehetra fahalemenay. Voaka ianao Andriamanitra anatanteraka izay rehetra efa nokasainao any tsirairay avy, araka lehibe ny famindramponao sy ny fahasoavana. Dia misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra asa magaga ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fanafana, misaotra ny amin'ny fanasitrana, misaotra ny amin'ny fanandratana, misaotra ny amin'ny fananganana indray, ny fanavaozana indray. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahitaam-pity indrindraindrindra. Tetehirizin'olonao tompo, omeo-nerinao mandrakariva, ahatonga anay tsy ala amin'ny lalanao, ahatonga anay hazaka ny lazatra misy mitranga eo fiainanay, mba tsy ho fandrika ho an'ny fanana ilay. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany, ary asianay tomboka sy andrano izany, mba voninahitra Andriamanitra anay. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Izay ny fotoana izay narantsika amin'ny fampivavaka androany. Mankasitraka be da be an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nomeny indray androany, ny amin'izay rehetra nataony sy ny ataony ary mbola ataony, satria fantatro fa Andriamanitra miasisy dia tsisy masakany. Mikasika amin'ny fiainanao manokana izy, manaisotra an'izay rehetra tsy nambony ny tanany eo fiainanao izy manomboka androany, mba tonga anao amarana ny titoana dia am-pifaliana ho voninahitry ny anarany. Manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy, ary mbola mamerina fialatsiny amin'ny fahatapahana somary ohatrany instable kely ny réseau, na tsika manany dia misy tady ho tapaka foana, fa isaorana an'Andriamanitra hoe na dia tapaka raha mbola afaka nanohy tsika dia voninahitra ho azy irery ihany. Mankasitraka anao izay nanaraka hatramin'ny farany, fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy, dia manome fotoana manaraka tsy ho ela. Ny amin'ny manaraka tsika dia anao vavaka ho amin'ny fanafana, ny amin'ny fanahy fahafatesana, satria hiditra ao anatin'ny fotoana ny atao hoe Halloween tsika. Ny Halloween dia fotoana anankiray izay ivorian'ny mpamosavy maneran-tany. Ny Halloween dia fomba anankiray entin' zareo manao fanatitra ny amin'ireo olona izay azony, ny amin'ireo karazana hoe fandresena izay azony ireny mpamosavy ireny. Dia fety ho amin'ny mpamosavy ny aliny 31 au 1er novembre. Moa dia atao hoe fetiny maty, fa izay ny fonony ao anatika. Ary ao anatin'io izy nefa manao ny planina matipaika, hoentiny miatrika ny karazana sorona ho ataony mandritra ny farany taona, hiassureny indray ny taona vaovao. Mila mivavaka zasy ianao, mamotika amin'ny planina ny fahavalo rehetra, izay mieritreritra ny hamono antsika, hamotika antsika ao anatin'ity farany volana ity, ao anatin'ity famaranana nyity taona ity, ary manomboka aniko ao mandrakizay. Fa zasy ianao ilay olona tsy maintsy mahatratra ny fiatrandrontsika, ahafahantsika mahita sy miaina ary manambara ny voninahitr'Andriamanitra, satria zasy ianao dia olona natsoina anambara ny fideranan'Andriamanitra. Dia momba an'izay ny vavaka ataontsika, manome fotoanantsika tsy ho ela, ahafahantsika mba tena hoe ho ara-potoana mamotika sy mandrava ny asan'ny fahavalo ao anatin'ireny vanim-potoanany Halloween na ny fetina mpamosavy ireny. Izay no mamarana fotoanantsika rehetra. Mankasitraka indrindra, manona fiadanany tompo amintsika. Tena faly be nahitanareo androany, dia mino aho fa fifaliana maharitra mandrakizay ny amintsika tsirairay avy, satria fifaliana avy amin'ny Jesosy. Mirary soa indrindra, dia tahiny Jesosy daholo indray.